mandeha araka ny tokony ho izy ny tontolon'ny sehatra fambolena landihazo na ny coton eto Madagasikara. Ny tian'le Agri moa no mitantana izany tontolo izany eto amintsika ary laharana voalohany ihany koa eo amin'ny abetsaka ny velaran-tany izay volena izany sehatra izany araka ity tato-baovao ity. Mahatratra 2 hektara ny velaran-tany amboleny tian'ny Agri landihazo na ny coton eto Madagasikara. Tsy ity orinasa sino malagasy ity irery akory no mamboly landihazo eto Madagasikara, fa izy kosa no mitana ny laharana voalohany eo amin'ny velaran-tany ary misy ny fiara-miasa amin'ireo orinasa hafa mba ahafahany mampandroso izany lalam-piarina izany. Ny toeram-pambolena dia any Toliara ary any amin'ny faritra Sofia ihany koa. Ny production moyenne une tonne l'hectare izany raha ohatra ka fambolena pluvial dia 2 tonnes l'hectare izy raha fambolena décrue. Izany hoe ça fait que le izy raha fambolena maintany dia azahoana 2 tonnes isaky ny hectare raha kely indrindra, fa raha fambolena kosa izy fa aorianan'ny fahavaratra dia azahoana eo amin'ny 2 tonnes isaky ny hectare eo. Ny vokatra rehetrarehetra dia ahodina ao Toliara rehefa avy eo zay vao ahondrana any ivelany. Ny toerana dia ao amin'ny filiale misy any Tiandy Agri ihany dia ny filiale ao Maurice, izany hoe ao amin'ny Tiandy Spinine ao Maurice any misy ny usine de filature. Orinasa izay ampiasain'ny vola ny Tiandy Agri ary anisan'ireo nandray anjara tamin'ny hetsika-traina exhibition Madagasikara izy ireo ny herinandro lasa teo. Orinasa malagasy sinoise dia mikendry indrindra mba ahafahana mampandroso an'ilay filière voalohany indrindra filière coton, satria mikendry eo fampandrosoana ifotony dia miaraka amin'ireo mpamboly marobe satria miantso ihany koa zay mpamatsy vola hafa izay anampy anay mba ahafahana mampiroborobo ny fandarana eto Madagasikara sy ahafahana mampiroborobo ny fambolena landihazo. Mariana fa miisa 2 alina eo ireo mpamboly miara-miasa mivantana na ankolaka amin'ny Tiandy Agri.